tompomasy eo amin'ny tontolo ara-pinoana mankalaza ny efapolo taona nisiny ny STK Foibe ho tanterahana ny fahatelopolo ny volana martsa ao amin'ny FJKM isotry fitiavana ny fanokafana ny fotoam-pankalazana ary ny teny faneva amin'izany moa dia hoe koa aoka ariantsika ny asany maizina fa hitafintsika ny fiadin'ny mazava. Ny STK zany dia sambana anankiray ao anatin'ny sany FJKM izay mitaiza ny tanora rehetra ao anatin'izany fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara zany. Ny mahasambana iray ao anatin'ny FJKM ny STK moa zany dia mankalaza ny faha-efapolo taona amin'ity taona 2024 ity izy dia hosokafana amin'ny alahady faha-telopolo ny volana marsa ny fanompoam-pivavahana entina manatanteraka ny HQ dia misy hetsika maro samihafa moa zany izay tanterahana. Ankoatra ny fanokafana io zany dia misy ny hivony izay ho tanterahana any amin'ny synode apartany tsirairay avy izay misy valo amby telopolo ato anatin'ny FJKM. Misy ihany koa ireo hetsika ara-panatanjahantena izay ho tanterahana eto Antananarivo sy ny manodidina ary misy koa ny hetsika ara-kultoraly zany izay tanterahana ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina amin'ny volana Jolay. Dia ny heverina ho famaranana ny fankalazana io zany dia ho tanterahana amin'ny volana Novambra any Antsirabe. Ny tsangam-bato zany aloha voalohany indrindra ma STK ny STK dia tsaroana hoe mihabetsaka nisan'ny tanora ao sahany FJKM dia noho izany ho zava-dehibe zany ao anatin'ity faha-efapolo taona ity ny anisa ny STK rehetra manerana ny sahany FJKM zany hoe ny STK isam-pitandremana dia izahana mba ho tratra ny isa rehetra ao anatin'izao taom-pankalazana izao. Anefa anankiray koa zany izay noheverina ho zava-dehibe noho ny fahasarotana ny fitaizana ny tanora ankehitriny dia miezaka koa zany izay hanorina trano lehibe anankiray eto Antananarivo mba ho fitaizana sy fanabeazana an'ireo tanora ireo indrindra moa zany ny STK eo anivon'ny sahany FJKM. Anefa dia natao koa zany tsangam-bato zany mba ho loharanom-bola azona manao fitadiavam-bola ho an'ny STK Foibe. Ny fanentanana zany ho antsika STK rehetra indrindra ho an'ny kristiana manerana ny sahany FJKM dia ny azontsika miara-mientana amin'ny fampivavahana fanokafana io izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM isotry fitiavana. Ny fandaharam-potoana moa zany dia hanomboka amin'ny telo ora ny fampivavahana kanefa mahatanora antsika dia hisy ny fanentanana izay iarahana amin'ireo STK sy ny koraly manodidina Antananarivo dia hinoana fa ho tonga maro sika rehetra hanome voninahitra an'Andriamanitra nefa dia hiara-mientana anao hainga avao hoezaka santatra ihany koa amin'ny tsangam-bato faha-efapolo taona ny STK dia manasa antsika rehetra mba azona miara-mientana amin'izany moa zany dia misy ihany izay fanentanana ny STK manerana ny sahany FJKM mba ho fandraisana anjarany STK tsirairay avy dia misy 500 ariary isaky ny STK zany mba ho iara-mientana amin'ny fanaovana ilay tsangam-bato.